Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. No andrivo mahery iray dia rendrika tany amin'ny sistan'ny Espagne ity sambo Almanina iray. Andro maromaro tateo aoriana dia indreny ny vakivakin'ilay sambo sy ny fitafiana vitsivitsy fa natsipy no onja teny amorontsiraka Espagne. Tao anaty lobaka matevina iray dia indro fa nisy filazantsara nisy soratra hoe marka Rotmanina. Dia izao no tao anatiny. Novakiana voalohany ity boky ity no ny fangatahany anabaviko. Novakiana faharoa no ny tahotra ny fitsaran'Andriamanitra. Novakiana fahatelo ary isan'andro san'andro no ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompoko. Izany ny an'ny marka Rotmanina, ny filazantsara, tsy mba mipetrapotsiny, tsy mba mipetrapetraka eno eny, fa ampiasaina isan'andro isan'andro. Ary manao ahoana ny Baiboly ao aminao ao, ny tenin'Andriamanitra izay ao an-tranontsika ao, moa mipetrapotsiny ve sa ampiasaina araka ny tokony ho izy? Ny matotoko faefatra, ny andininy faefatra dia miteny toy izao amintsika: tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Amen. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andriza faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ny voninkazo no marevaka anjaridaina ny tompony makarakara. Izao fandaran'izao koa no mbola mitohy dia no ianao mpiaino mahafatrapo miaraka aminay amin'izao onjam-peo izao. Koa dia manolotra ny araba sy ny firarehantsoa ho anao mandrakariva na manao lantoarimisa joely no mitafa miresatresaka aminao ankehitriny. Dia resaka momba ireo fomba mampanao mampiavaka ny zatovy ihany isika amin'ity anio ity izay ampisongadinany ny maizy azy. Mahazatovy ny zatovo dia betsaka ireo hoe toetra mampahery azy satria araka ny voalaza hoe ao amin'ny zatovo ny hery, ao aminy ny tanjaka, ao aminy ny zavatra rehetra. Nefa na izany aza dia misy ihany ireo zatovo ireo izay tsy araka ny fomba ijerentsika azy ety ivelany, fa ao ireo hoe zatovo maneho ny fivavahana anaty pahazo azy. Pahazo ny zatovo izany fivavahana anaty izany. Ao ny fivavahana ara-pitenenana, ara-pietsika, eo amin'ny fomba fiakanjo, eo amin'ny fomba mafampanao, eo amin'ny hevitra, ary ny fiovaovana eo amin'ny zavatra atao. Marina tokoa izy hafa ao amin'ny zatovo ny hery. Na izany aza nefa dia tsy mitovy avokoa ny zatovo rehetra. Misy nefa mafy be eo amin'ny atao hoe personnalité, mampisongadina maizy ny tenany amin'ny foto-kevitra hijoroana, sy ireo mahafantatra tsara ny tenany, manana ny estime de soi. Fa misy kosa ireo mbola azo lazaina hoe marefo sy tsy mahafantatra tsara ny tenany. Ao anatin'izay dia mandeha ny andrakandrana, dia ao koa ilay mbola mitsapatsapa. Misy zany izy ireo izay tsy mahafantatra tsara hoe aiza no ale inona ny tokony atao, dia zay mahatonga zay fitsapatsapan'izay. Eo koa ny tsy fananana
repère na ohatra zany na reo azo lazaina hoe modely. Eo koa reo tsy manana tanjona, tsy manana ny atao hoe faniriana, tsy manana ny atao hoe vina eo amin'ny fiainana. Ka eo indrindra no isariana ny saina hoe inona ary no tokony ataondreo zatovo ireo sy isariana ny sainao ray aman-dreny ny amin'izay zavatra tokony anampina andreo zatovo ireo. Amin'ny alalan'izay faniriana izay dia mipetraka ao anatin'ireo zatovo ireo ny fanontaniana hoe inona no faniriako, dia inona sy ahoana ny fomba ahafahako manatanteraka izany, manana faniriana ny anaty any ireo zatovo ireo. Dia mipetraka ny anatiny any zany fanontaniana zany hoe na ny faniriana aza tsy fantany, dia ao anatin'izay koa mbola tsy fantany any koa ahoana ny fomba anatanterahany izany faniriana izany. Dia misy ihany koa hoe tsy fahafantarana ny manaitra azy hoe inona moa mba manaitra eo amin'ny fiainana, izy eo amin'ny fiarahamonina ny olona mba manaitra, inona ny fitafiana mba manaitra, fiainana ahoana mba mahataitra. Dia eo zany fanontaniana izay mipetraka ny anatin'ny zatovo any avokoa. Ao ihany koa hoe manaitra azy daholo indray izay zavatra hitany, manaitra azy daholo ny zavatra reny, ny zavatra fantany. Dia moramorona amin'ny zava-baovao izy, tsy manana n'ilay foto-kevitra hijoroana, tsy mbola manana amin'ny maha izy azy. Ao anatin'izay koa hoe mba te halalaka, mba te halalaka amin'ny fiteny, mba te halalaka amin'ny atao, mba te halalaka amin'ny fiakanjo sy ny sisa sy ny sisa, nefa tsy fantany hoe inona no atao ary ahoana no ahafahako mamorona ny fahalalahako. Dia tsapatsapaina sy andrakandramana eo avokoa izay veriny fa mety. Dia ao anatiny ao hoe aleo tsapainy ity zavatra ity, andramany ity, sao de mba mety. Dia eo koa hoe ary sao de mba tsy mety ihany koa nefa. Izay zany no mahatonga an'ireo zatovo ireo hoe anana fiovaovana eo amin'ilay resaka atao, fihetsika, fiakanjo, fomba mampanao sy ny hevitra sy ny zavatra atao, noho ny tsy fananany ny maha izy azy, noho ny tsy fahaizany mametraka ny maha izy azy, tsy fahafantarany marina hoe iza marina ny tenany, tsy manana ilay ataontsika hoe identité sy ilay personnalisation sy ilay karazana karakteristika propre. Rehefa tojon'izay ny zatovo dia anjarantsika ray aman-dreny, anjarantsika mpampianatra mpanabe ny manampy azy ireo, manampy azy mba ahatongavany amin'izay fananana ny maha izy azy zay, manampy azy arakevitra, manampy azy sy manoro lalana azy ny lalana tokony ale sy ny zavatra tokony atao. Indraindray mantsy raha ohatra ka tratra n'io fanehoana fiovaovana sy tsy fahalalana ny tenany io zatovo, dia lasa solavaka. Dia misy ray aman-dreny no mandatsa, misy ray aman-dreny no tezitra ary teraka fifahamaliana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy izay ny zavatra tokony atao raha tratra ny fahadisoana tahaka izany ilay zaza, fa raisina tsara ary resahana mba tsy hahatongavan'izany zavatra izany intsony. Resahana izy, ampahireziny fa tsy manary azy ianao, fa hitarika azy kosa eo amin'ny fahalalana tsara ny tenany, fahafantarana tsara ny tenany, ananany an'izay personnalité na izay karakteristika propre zay zay hoe ny mampiavaka azy amin'ny olona rehetra, fankafizana ny tenany. Ka ny teny atao de hoe mba tsy hatongavana amin'izay neniny zay dia aleo mifampiresaka aminy aloha. De ny hitanao zany misy tranga mampiaya mba tsy hatongavana amin'le solavaka sy fahadisoana, ka hitanao le tranga dia ny miatso azy, mifampiresaka, mifanoro aminy hoe zao ny zavatra tokony atao, ity ny lalana mety, ary tsy ny hevitrao no abosesika ao andohany, fa resahana izy mba ahatongavany sy ahatratrarany ilay zavatra tianao ataony. Zany hoe amin'ny alalan'ny heviny
no hitarihana ho azy zany atratra n'izay zavatra izay. Na zany asa dia eo koa nefa ireo zatovo makatahaka olo malaza na zany eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny manodidina na eo an-toerana na any ivelany. Rehefa tojo an'ireny indray kosa ny zatovo dia tsy sakanana na rarana be fahatany fa atoro izy ary atao eo anatrehany sy eo anoloany avokoa ny lafiny mahatsara sy ny lafiny maharatsy aniny fakana tahaka olona iny. Zany hoe ampafatarina ho azy zany ny tantara izay fantatrao mahakasika aniny olona iny, tantara ratsy ohatra sy tantara tsara aniny olona iny, dia eo ianao no mampiditra azy ao anatin'ny heviny ihany koa. Dia ny heviny no ananany safidy na akatahaka aniny olona iny izy na tsy akatahaka aniny olona iny, fa tsy ianao mihitsy no mandrara azy tsy akatahaka an'ilay olona, fa mampisafidy ianao zany amin'ny alalan'ny mahatsara sy maharatsy ny fakanatahaka olona anankiray. Andraikitra goavana zany ampirisihana antsika ray aman-dreny ary anentanana antsika ray aman-dreny mba hirotsahantsika, mba atonga n'iny zanakitsika iny hoe ho tonga amin'ny fahakatahaka amin'ny lalana tsaratsara kokoa hatrany, mba hananantsika zaza mendrika ny fiarahamonina sy hoe tsy tenenan-dratsy ny anarantsika, satria eo le misy hoe zaza ratsy taiza, mba tsy hatongavana amin'izay zany dia ianao ray aman-dreny ny mirotsaka antsehatra ho amin'ny fitarihana n'iny zanakao iny ho any amin'ny tsara sy hoekena sy tadiavin'ny fiarahamonina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no azona tolotra indray tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Anio tsy angatakandro intsony ao Jesosy, anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao. Anio tsy angatakandro intsony ao Jesosy, anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao. O mpiara-miasa aminao tompo ô, anio ampitso ho mandrakizay, o meu ery ao feno ifanay rasitraka. Tarika Rija Malala. O mpiara-miasa aminao tompo ô, anio ampitso ho mandrakizay, o meu ery ao feno ifanay rasitrakao. Zay lay onjany fanantenana. Indray ny feonao miantso miangavy mitaona iatrany anao ny asanao. Anio no anao vaozako indray aminao, ilay fanekena zay efa nataoko teo anolona.
awr manolotra hoanao feon'ny fonantenana akory ny afaliana raha mahafantatra fa na tsy miona azy isika dia tsy diso ny fotoana ny fanomezana ianao ao anatin'izao fandaharana manana an' Jesosy isan'andro izao. Ary raha voasambana ianao no mba miaino koa ity fandaharana ity dia ankasitrahana indrindra isaoana ary maniry indrindra fa hiteny aminao mivantana Jesosy. Ary ianao fanandramana miaraka aminy ikoa ianao. Izay raha teo no lohateniny fandarantsika androany hoe miteny aminao Jesosy. Ny namanao Stefan Razafiana no mbola miaraka aminao anatin'izao fandaharana izao. Ary dia hiaraka hivavaka isika eto am-panomboana. Manasanao hanondrika ny loha sy hanakipy ny maso ary hibanjina an' Jesosy ampinoana indray isika. Jesosy o, hianao anao indray izay. Fa mahafinaritra anay ny miaino ny feonao. Mahafinaritra anay ny mahafantatra fa mihevitra ny momba anay isan'andro ianao. Mahafinaritra anay ary fifaliana sy fahasambaranao anay ny manana anao isan'andro. Azonay amborahana ny mavesatra anay rehetra. Azonay hiankinana sy anteherana amin'izay zavatsarotra amin'ny fiainanay rehetra. Ko androany raha hiteny aminay indray ianao dia oka ny fanahinao ny fehy ny mombanay rehetra mba handrenesanay ny feonao ary ny fanahinao no hampitoetra ny teninao aty anatinay. Dia mitenena Jesosy eo fa vonina hiaino izay noho ny anaranao. Amen. Amin'ny mahandriamanitra an' Jesosy hatramin'ny namorona ny olombelona dia tsy nitsahatra ny niteny sy ny resaka tamin'ny olona foana izy mba hampahafantarany antsika zanak'olombelona ny maha izy azy amin'ny mahandriamanitra azy sy ny fitiavany, ny sitrapony sy ny fiahiny antsika ary ny ho avy feno fanantenana mahafinaritra izay nomaniny ho antsika. Tsy niteny ihany nefa no nampiasainy tamin'izany fa nisy koa fomba maro samihafa toy ny zavaboary, ny tsindrimandry, ny nofy, ny feon'ny fieritreretana, ny toe-javatra maro samihafa izay avelany hitrango amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny mpaminany, ny baiboly izay boky mirakitra ny sitrapony rehetra eo amin'ny fifandraisany amin'ny zanak'olombelona dia ahitana teny miverimberina toy izao manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe na koa hoy Jehova na koa ary Andriamanitra ny teny taminy hoe na koa hoe hoy Jehova tompony maro. Na any Antimo Testamenta vaovao dia matetika nitatsika hoe ary Jesosy nanao hoe sy ny sisa sy ny sisa mba ilazana amintsika fa miteny amintsika zanak'olombelona Andriamanitra na Jesosy. Arak'izay voatahiry amin'ny baiboly ny resaka voalohany ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olombelona any amin'ny Genesis toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 30 dia hitantsika ao fa tsodrano sy fampahafantarana ny olona izay zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ny voalaza eo tsy ny zany fa ny hiasa hanjaka amin'ny zavaboary izay no andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny tsodrano izy. Ary ny tenin'Andriamanitra farany ho an'ny olombelona voarakitra amin'ny baiboly kosa ao amin'ny Apokalipsy 12:20 no atantsika izany dia teny fampanantenana manao hoe eny avy fainganahy. Ireo anankiroa ireo ny voalohany sy ny farany dia ahitantsika fa tiantsika Andriamanitra ary tsy mahafoy antsika izy ka na dia niakatra ho any an-danitra azy Jesosy dia mampanantena indray hoe hiverina fainganahy satria tsy foiko ny ara-mandeha amin'ny zanak'olombelona.
tsy ampy ireo fomba maro samihafa nitenenany tamintsika ka dia tonga ny aran'olona tamintsika mihitsy. Jesosy zanak'Andriamanitra velona mba hiteny mivantana amintsika ary niteny hoy ny filazantsara amin'ny Jaona 1:1-2 niteny Jesosy mihitsy zany no teny ny fiainany mihitsy zany dia tenin'Andriamanitra. Tonga nofo dia nonona teto amintsika ary hoy Jaona hoe hitanay ny voninahiny. Amin'ny 4:4 ny fiainany iray manontolo ny zavatra rehetra nataony sy izay rehetra nolazainy dia tena teny manambara sy mampahafantatra antsika ny Mahandriamanitra sy ny sitrapony rehetra ho antsika arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Hebreo 1:1-2. Koa satria velona sy mahery manan-kery mandrakizay Jesosy sady tsy miova omaly sy anio amin'ny Hebreo 4:17 no atantsika izay. Noho izany dia velona sy manan-kery ary tsy miova ho an'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra ihany koa ny teny rehetra izay nolazay. Noho izany ankoatra izay mety ho fanandramanao manokana eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia raisy ho toy ny miteny aminao mivantana Jesosy rehefa mamaky ny Baiboly ianao ka toy tsy teny fananarana na teny fikasana na torohevitra na fampaherezana sy ny sisa sy ny sisa raisy ho an'ny tenanao manokana izany fa mahasahana ny lafi-piainanao rehetra ny teny rehetra voatahiry ao anatin'ny Baiboly izay boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra atokany ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Tehirizo ary fikiro hatramin'ny farany izay teny rehetra heninao na voarainao avy amin'i Jesosy. Aoka ianao tsy ho azo ny fakapanahy ka ilaza hoe efa ela ny nandrenesako izany teny izany. Vaovao mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ary fanandramana vaovao isan'andro koa no tiany Jesosy iarahana manomboka aminao manomboka izao. Aza velan-dalo fotsiny ary aza rahina fisalasalana fa raiso amin'ny fotsotra sy madio fa rehefa miteny Andriamanitra ny anjaranao dia ny mandray sy mino fa avy aminy ilay teny ary manan-kery ilay teny dia ampisehoan'Andriamanitra anao ny fahamarinana izay nolazainy taminao. Fomba fanao Satana ny mametraka fisalasalana ao am-ponao sy makafanahanao tsy ino izay lazainy Jesosy. Efimbetsaka koa no nataony toy izany saingy toy izao ny teny nolazainy Jesosy tamin'ny Marta izao no mba niraisiko koa ao amin'ny Jaona 2:5 raha andeha hanangana ny Lazaosy anadahiny tamin'ny maty Jesosy ka nalainy Satana fanahy isalasala ny amin'ny hatanterahany izany i Marta satria mbola tsy nahita olona natsangana tamin'ny maty zany izy dia hoy Jesosy niteny taminy tahaka ny tenenany aminao koa ankehitriny manao hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary dia toizany Jesosy izany teniny izany amin'ny Jaona 2:7 ny tapany 2 manao hoe ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino aho. Manantena fa raha miteny Jesosy aminao manao hoe mahay ny zavatra rehetra, mijery ianao aho, tia ianao aho, dia hino ianao fa tsy hisalasala. Eto mpamaranana dia ireto misy tenin' Jesosy anankiroa ataony ho anao androany ary sitrany indrindra raha arahinao finoana izany. Ny voalohany ao amin'ny bokin'i Jeremia 1:7 hoy izy aminao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany no amparetako fanondrapo ho anao. Ny faharoa dia amin'ny bokin'i Esaia mpaminany 7:7 ny tapany faharoa ihany hoe efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy hianao.
inoa izany teny izany fa an Jesosy ianao ary tianao izy. Aoka ino ianao fa tiany mandrakizay ianao. Ao anatin'izany teny mamy izany avy amin'i Jesosy no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny fotoanantsika manaraka. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré, teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Manolotra ny ara-abantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Asaina ampitiavana ianao, iainao ampifaliana. Ny tongolo gasy manga kely na mena kely ho isika dia anisan'ny aingam-paniry sady efa mahazatra antsika ny mamboly azy. 5 volana dia efa miakatra ny vokatra. Dia mampirisika anao izany amboly. Raha tianao ny ahazo vokatra tsara dia arao tsara ireo fepetra fambolena tongolo gasy efa naroso anao teto. Ny fotoam-pambolena manomboka ny amin'ny volana aprily any hoany dia efa mety. Ny zezika ihany koa, zezika komposta tsy maintsy atao ara-dalàna. Eo ihany koa ny fiasana lalina tsara ny tany hatrany amin'ny 5-telopolo santimetatra any hoany. Asaina 2 volana mialohan'ny fambolena. Ny tongolo gasy dia atao volotoratady ka eo amin'ny 20 santimetatra eo no elanelan'ny soritra ary 15 ka hatramin'ny 20 santimetatra ny elanelan'ny fototry ny tongolo gasy tsirairay. Aletika 2 santimetatra ny alalan'ny lavaka ambolenan'ny tongolo gasy ary atao tsirairay ny fomba fambolena azy, izany hoe ray isaky ny lavaka. Aveo dia tondrahana tsara mba hifatratra tsara ilay voana tongolo gasy. Tahak'izay raha fitipitiana ny fepetra fambolena ny tongolo gasy. Fandendray isika naraka ny fomba fikarakarana azy rehefa maniry eny an-tanimboly ny tongolo gasy. Mbola hiaraka amin'ny Ramatoa Zoelosoa ny Irina Honoré ihany isika. Eny ary dia inona ihany koa no fepetra manaraka. Eo amin'ny fikarakarana azy indray tsika, tondrahana indroa isan-kerinandro ny tongolo ary atao be rano tsara. Iny izany dia volo mila rano ary ny tena tsara amin'izy ity dia atao rano tondraka, izany hoe atsipy, rano atsipy izany amin'ny vilia. Raha ohatra ka manana kanalina kely izany tsika eo akaikin'ny ilay toromboly vilenan'ity tongolo gasy ity, dia tsara, tena tsara aminazy dia ny rano atsipy. Rehefa tsy manana an'izay fahefana manao izay moa tsika izany, ohatra hoe eny alavidavitry ny kanalina izany misy ny volontsika, dia tsy maninona ihany ny fanorahana azy amin'ny lazoara, fa atao lazoara malalalalaka tsiry tsara izany no anaovana azy. Dia ny tiako mba marihana foana isaky ny hoe manondraka tsika dia aoka mba hanenenelanelan'ny volo no voatondraka fa tsy ny ravin'ny voly na ny voan'ny voly ny volo misy voa moa izany tiako tenenina izany, fa mba henenelanelana izany no
milatsaka ny rano. Zay ny mahatsara n'le fanopazana rano an'izy ity amin'ny vilia zany. Ahoana le fanopazana rano zay? Ohatran'le olona le maka an'le ohatrany manipy tany le avao anaty lavaka reny dia atsipy amin'ny tany eny ve ohatr'izay ve fanaovana azy? Izay. Inona re tompoko no anton'izay e? Ny tongolo gasy ozy izy dia mila rano izy. Ka noho izany le rano atsipy izany tonga dia mifetaka eo amin'ilay tany. Dia mahazo aina tsara izy rehefa avy eo. Indroa isan-kerinandro zany nanaovana izay fanondrahana izay. Indroa isan-kerinandro. Dia manao ahoana indray ny eo mikasika ny fihevoana sy ny sisa? Hevoana voalohany zany ny tongolo gasy raha vao misy ahatra mitsiro kely. Satria izy mila kitikitihana zany ny vodiny mba azahoany ny rivotra miditra ao aminy. Dia 3 andro ao aorianan'io dia asiana vovojezika amin'ny fangaro taitsaribona zay sipatana zany ny eny amin'ny vodiny. Ka raha isobika isaky ny 2 ara ihany zany raha vao manao fanampin-jezika. Raha ohatra tsika tsy mahita taitsaribo zany dia ny zezipatana zany afaka anaovana anazy. Misy asany zany reny zezika avy andrahoantsika sakafo reny reny lavenina patany reny fa terizo tsara fa ilaitsika amin'ny famboleny reny. Dia ahoana ny fatran'le izy indray rehefa ampifangaroana le zezika? Zay ampiasainao amin'ireo zany dia mety. Fa tsy hoe sady ampiana taitsaribô na ampiana zezipatana fa na taitsaribô le avy androron'ny olona charbon reny zany na zezipatana le avy andrahoantsika sakafo. Dia iny raisibika iny zany ataonao amin'ny tany 2 ara dia alefanao tsikelikely eny amin'ny vodin'ny fotoboly eny. Afangaro amin'le compost tsy ampiana compost tsony izy amin'io. Fa iny le taitsaribô iny na zezipatana fotsiny. Akoatran'izay ary tompoko. Hevoana faharoa indray izy raha ivolana sy tapany ao aorianan'io. Aorianan'le nevoantsika azy voalohany io maka noty tsara zany amin'ny calendrier tsika hoe tamin'izao ny hevo voalohany afaka raha ivolana sy tapany iny ianao zany dia mihevo azy fanoroany iray. Fadina ny manototra ny vodiny fa manjary mahatonga fahalovana izany. Matetika manko tsika rehefa mihevo anazy na miava anazy dia vonjentsika totofana le vodin'le tongolo gasy. Tsy totofana izy fa ny fanorahana azy zany dia efa manatototra anazy eo rehefa manondraka tsika ka tsy mila totofana zany fa lasa tonga n'le hoe fahalovana izy na le hoe lofaka. Mba azahoana vodiny lehibe zany rehefa tena lehibe manko ny vodin'ity tongolo gasy manga kely ity dia mahatratra eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 8 cm eo ny savaivony. Dia avona zany ny tahony raha ivolana aorian'ny fihavana faharoa. Mba tsy hahatonga anazy ho lasa lava be fotsiny zany. Raha lasa lava be izy dia kely ny vodiny aty ambany. Dia mba hahatonga an'ilay vodiny hitombo fa tsy ny tahony no lasa lava be na vaventy dia avona ny tahony na afatotra misy mavatra mandrandrana. Fa arakarak'izay fahafahantsika manao zany amin'ny habean'ny torombolo izay ataontsika eo. Ampifamatorina. Ohatra hoe fototra anankiroa dia ampifamatorinao zany. Dia amin'izay ianao tsy dia sahirana loatra hoe amatotra fototra isaky ny fototra. Fa ny fototra 2 zany afaka ampifamatorinao. Amin'le ray volana aorian'ny fihavana faharoa no anaovana an'izay. Eny to. Satria izy eo amin'ny 5 volana eo tsy inona ny matoy dia raha tena atao masom-bola izy dia ampitsika ray volana. Ny tongolo gasy ve tompoko manana fahavalo? Manana dia manana tokoa izy. Zay misy ny atao hoe mandavenina. Efa niteneniko tany aloha moa io resaka mandavenina io fa izy zany dia ohatrany misy lavenina zay eo amin'ny tahony eo. Dia zay ilay atao hoe mandavenina ohatrany misy vovobovoka zay zany na mildiu amin'ny teny frantsay. Dia ilay lofaka ilay nitenentsika vao eo hoe mba tsy hahatonga an'ilay fahalovana zany dia ka tsy totofantsika ny vodiny na pourriture blanche. Dia misy koa izy ilay atao hoe mahavoravina. Io koa zany dia aretina mpahazo ny tongolo gasy io. Rehefa karaza tongolo zany dia tratran'ireo aretin'ireo daholo. Ka ny fiarovana amin'ireny zany dia tsy misy afa-tsy ilay fanarahantsika ny calendrier mpambolena ihany.
ny volo mamody zany hoe somary mamerina ihany azy zany de rehefa 3 andro ao arinany fenomanana zany rehefa le anomboka iletika ny volana de amin'iny ny manao ny volo mamody rehetra isika mamboly ny volo mamody aoka zany tsika tsy maimay foana hoe efa nahazo masimboly atika de tonga de voleko na fenomanana io na tsinambolana io na fotoana inona io fa jereo tsara zany ny volana de arao reny fepetra ireny mba tsy hatonga tsika ho faty antoka. Nolazainao teo le aretina de ny fiarovana azy zany de hoe 3 andro aorinan'ny fenomanana no ambolena ny volo mamody zay le izy moa zay to. Ritaontsah sady manatsara ny tanjy no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra tsara sy betsaka ny fanarahana an'ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avy hatrany zany. Isoranay ianao Ramatoa azo elisonirina honore nanolotra ireo torohevitra mahasoa rehetra reo teo mikasika ny fambolena tongolo gasy. Mba oka aloha zay ry-dano fa avy eo tohizana ny asa. Hano aloha sakafonao e. Fangaly lala tsy nakaty e. Ho avy eo ihany ho nisy fa somary taratara kely. Aza matahotra ianao fa efa voakarakara ny lala tsara daholo ny fampirimana ny sakafonao vao netiko e. Ay. Reo re de mahazo tohomana e. Ndia ry arakomanako. Mahazo to fa efa avy teo mihitsy avao nakatiako. Aleo aloha ty kafe soja ty zany nosotroana voalohany fa maty ketaeta mihitsy aho zany ry mama. Sady tsara iny ka. Ary tena navita ny evo betraka mihitsy angedany zany e. Hitako mahavatra mihitsy ianao ka. Fô mitsirikely fotsiny ahatra amin'reto volo tongolo gasy de efa evona sahady. Zao mihitsy ny fotoana fievona azy voalohany ry mama. Raha vao misy ahitra mitsirikely de evona voalohany ny tongolo gasy. Mila kitikitiana mantsy ny vodiny tongolo gasy mba hahafahan'ny rivotra miditra tsara any amin'ny tany any. Hay misy fepetra salama zany izy ty. 3 andro ao aorinan'ity fievona voalohany ty dia asiana vovony zezika amin'ny fangaro taitsaribô na zezipatana na laveny patana hoy isika. Asiana an'iny zany ny fototry ny tongolo gasy. Zay tokoa le nilazainy lala tamiko raha nanangona nyity laveny patana izy ko. Raha tsy diso ny fitadidiko de raisobika isaky ny ray ara ny fatan'ny taitsaribona ny laveny patana atao rehefa manao fanampinjezika. Zay de zay tokoa ka. Misy asany be mihitsy ny reny laveny patana avy nandrahoana sakafo reny ry mamy ka tsy tokony haririna fahatany fotsiny. De marina rery zany. Ary sady ano ihany ny sakafonao so mangatsika e. Aza matahotra mama fa laniko tsara reto ka. Sady toizana ihany aloha ny resakitsika mianaka Ieno de rehefa vita zany ny fievona voalohany araka ny lazainao teo. Sy ny fanaovana fanampin-dresika 3 andro aorin'ny fievona voalohany. De rovina indray zay vao manao fievona. Afaka ray volana sy tapany aorinan'ny fievona voalohany no manao ny fievona faharoa. Tena mila manisa andro tsara mihitsy zany mba hatomombana ny fikarakarana raha azoko tsara ny lazainao ka. Zay de zay mihitsy. Fa zao tandremana tsara ary fadina ny manototra ny vodiny tongolo gasy rehefa mievo na miava azy satria miteraka fahalovany fakany zany. Hay vareka misy fepetra salama zany izy ty mba hahatsara ny vokatra Ary akoatr'izay raha tianao ny ahazo vokatra tsara, zany hoe
vodina tongolo gasy lehibe hatrany amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 santimeta hatrany hoaniny zavaivony dia avona ny tahony. Ray volana ao aorian'ny fievona faharoa. Fatotra zany ny tiany lazaina. Avona na arandrana na ampifamatorana ny tahon'ny fototry ny tongolo gasy anankiroa. Inona tsara tokoa moa ny anton'izay famatorana azy zay e? Ny antony dia tsotra mba hahatonga ny tahony tsy ho lava loatra fotsiny dia manjary mekely ny vodina tongolo gasy. Tena marina zany ko lasa n'le tahony lavabe iny fotsiny tokony ho eny amin'ny vodiny tongolo gasy. Fa piry volana tokoa moa ny tongolo gasy vao vokatra ary tany. Indray aloha mama dia arakaraky ny karazany Hay mo. Saingy ny tongolo gasy manga kely no aingam-paniry indrindra. 5 volana dia miakatra ny vokatra. Yes, dia mba me masom-bolo kely amin'io ary tany rehefa mba miakatra ny vokatra. Hita mamy ry tanimboly ry atsimo ry. Tazako tsara io ka. Io zao no natokana hanaovana masom-boly. Atokana salamizao mihitsy ny tanimboly asinan'ny masom-boly. Satria ampiana 2 volana ny fotoana hijanonany ao vao ho tazana ny tongolo gasy. Amin'izay mantsy azo antoka tsara fa mahatoy tsara izy Raha izany eneny izy lasa enim-bolana zany ny janonany ao an-tanimboly ho an'ny masom-boly zany ho ianao. Fa ny vokatra tsotra kosa zany 5 volana dia efa azo akarina. Ao tsara zany lokany karakarainareo sy lala zany ry mama. Mahazo tory ty ve alalana voky aleo aloha akana fiany tsara ka. Ka ny vadiny izay ihany koa ny mahay mahandro izy aloha dia zay ondro koa alory-tany avadroko kely ny resantsika mianaka. Ahoana indray no ny fotoana tokony hanondrana ny volo tongolo gasy zao? Volo tena mila rano ny tongolo gasy ry mama. Noho izany indroa isan-kerinandro no hanondrana azy ary atao be rano tsara mihitsy izy. Dia zay zany ve ny antony anaovanareo an'ireo tata-drano kely anilan'ny tanimboly ireo Zay dia zay tokoa. Satria rehefa manondraka azy dia tsy eny amin'ny raviny na ny voany no tondrahana fa rano atsipo na rano tondraka hotsika. Zay ny fomba fanondrahana azy. Mbo hazavao bebe kokoa ry tany fa tsy azoko tsara. Zao mba mora ny asa ho ihany no antony nanaovana an'io tata-drano kely eo ry amin'ny sisin'ny toromboly io. Ka rehefa manondraka zany dia eo no maka an'le rano atao amin'ny vilia ohatra na atao amin'ny vizinga sy ny sisy dia atsipo ny rano ary iny anelanelany volo no andefasana ny rano fa tsy eny amin'ny raviny na ny vony. Zay ny tena mahatsara azy. Tonga matsy dia mifititaka eny amin'ny tany le rano dia mahazo aina tsara ny tongolo gasy amin'izay. Vareka misy digany daholo zany rehetra zany. Araka ny fahitako azy aloha zay ny tany sainao teo zay dia tsy dia manahirana ny fepetra fa azo tanterahana tsara ka. Zay makolokolo angery mama ny manana ny soa Marina ny anao anaka. Fa hono mba manam-pahavalo veto ny tongolo gasy tony. Misy ka. Ohatra zao ny aretina mandavenina. Sahala misy lavenina mamovobovoka zay eny amin'ny tahon'ny tongolo gasy. Zany ary le nilazainao tery aloha lofaka aretina kovereny efa fahavalon'ny tongolo gasy ihany koa reny. Zay le nilazaiko taminao teo hoe mba tsy ahalofaka ny volo tongolo gasy dia tsy totofana ny vodiny. Akoatr'izay ihany koa
dia misy le hoe mavoravona raha tsy mitandrina. Dia tena tsisy fisoroana azo atao mihitsy ve amin'izany ry Dany a? Tsotra dia tsotra ny fisoroana ary mama. Ay kosa hoe ahoana? Arahana tsaka ny sy andavany ny kalandre mpambolena. Dia ahoana mony amin'izay e? Ho an'ny voly mamody izao, satria mamody ny tongolo gasy dia 3 andro aorianany fenomanana. Izany hoe rehefa manomboka milentika ny volana dia iny ny fotoana fambolena volo mamody. Tena tsy maintsy manaraka almanaka na kalandrie mpambolena mihitsy tokoa nge zany ry Dany kely mba tsy hatara na alasa loha loatra ny fambolena. Fa raha araka ny hevitra aloha tsy aloha ve lasa loto zay tary zay ny voamaika mahafaty antoka antsika ry mama. Fa nahoana kosa andrasana tsara io fotoana 3 andro aorianany fenomanana io vao manao volo mamody. Aza maimaika mihitsy raha tsy tia ho faty antoka fiarovana amin'ny vola nge zany ry mama. Eny marina ny anao fizako moty dia efa manao kirinandritra mihitsy ko aleo tsy maimaika na koa mitaretetra samy tsy mety reo. Fa aleo arahana tsara zany ny fepetra raha dia azo vokatra tsara. Fa ono ary Dany raha zay ny mikasika ny aretina dia ahoana indray ny amin'ny bibikely fahafaly ny tongolo gasy ka? Ay ve, andraso aloha fa ho resantsika. Andraso aloha. Dia efa misy inony. Fa ono aloha ry mama. Hoe enao ve zany dia tsy hanampy mihitsy hanosika ny reto loko reto fa betsaka nge izy ato hano rery Dany venao koa dia hanjaranao rehefa hoany daholy. Ay tena be fitiavana mihitsy ny vadiko indro mama. Zany ay zave ka loka roa karazana be zao no nalefany ato. Amin'izay angambo ty efa ho anjaran'olona 3 na 4 mihitsy aza mangony fotsiny ny lasary karoty. Tsapany mihitsy hoe miasa mafy le vadiny fa loka roa karazana hoany ary ity ny tsaramaso sy ny anandrano malemy maridritry ka zay mihitsy ny loka tsikako no ato ny ena baolina efa ho iran'ny baolina be izy teo. Dany fa matika le loka ry tony le ena baolina saika ilovatsika raha ariva ty lasa ty aminao tiako. Isy azy ndray raha lala marina tsy hitako no. Eny ary arao tsara ny fepetra fambolena tongolo gasy raha tianao ny ioto vokatra tsara sy betsaka. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ny namanao fanjany aina na natotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka taminary ny angaliny milina fandraisam-peo. Tompona andraikitra Elion Andremitanso. Veloma tompoko. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Miraranao salama sy finaritra izay miarabanao tonga so ihany koa ary mivavaka mba hanamasina anao ny ten'Andriamanitra izay hosokafantsika eto androany.
tafakambana indray io no loha hevitra irahantsika mamakafaka amin'izao fiarahantsika eto androany izao. Nampiditra ny fiankofana tamin'ny bala tao amin'ny Israely ny mpanjaka vavy Jezebela avy any Sidona, ilay vadin'ny mpanjaka Aba, mpanjakan'Israely. Nampilentika lalina dia lalina ny voakan'Andriamanitra tao anatin'ny fahotana io fiankofana tamin'ny bala io. Niala tamin'ny fampianaran'Andriamanitra izy ireo, dia fampianarany soratra masina izay nitaona ny olona hanaja ny fanambadiana, hanaja ny fianakaviana ary ny hanaja ny firaisammpivady. Nitondra fanao ratsy tao amin'ny firenen'Israely nefa ny fiankofana tamin'ny bala, ka nanadino ireo fampianaran'Andriamanitra momba ny fanambadiana sy ny ankonana ary ny firaisammpivady ny olona. Vokatr'izany nanomboka nisy ny firaisana ranofo mamofady, nanomboka nisy ny fivarotantena, ny fanaovana firaisana ranofo izay noraran'Andriamanitra tsy ataony. Noho izany dia naniraka ny Elia Andriamanitra mba hampitandrina ny olony ka ialany amin'ny fanaony ratsy. Ny teny mafy ny olona no ny fiankofany tamin'ny bala Eli izay ianarana midika hoe Jehova n'Andriamanitra. Inona no nataony Eli mba hamerenana ny olona amin'Andriamanitra indray? Andovaka itsika ny tantara ao amin'ny Mpanjaka voalohany 2:20 sy ny 7:20. Atombontsika amin'izay voalaza eo amin'ny 9:7 zany. Mpanjaka voalohany 2:20 Ary Ahaba zanak'i Omri vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona 7 nanjakany Asa mpanjakan'ny Joda, ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria 12 taona izy. Ary Ahaba zanak'i Omri nanao izay ratsy eo mason'i Jehova mihoatra noho izay rehetra teo alohany. Fa nataony ho zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotan'i Jeroboama zanaky Nebata, ka dia nampakatra ny Jezebela zanaka vaviny Etibala mpanjakan'ny Sidoniana izy ho vadiny, dia nandeha nanompa ny bala ka niankoaka teo anatriany. Ary nanao alitara ho an'ny bala tao an-tranon'ny bala izay nataony tao Samaria izy. Ary Ahaba nanao ny Asera ka nampatizitra ny Jehova Andriamanitra Israely mihoatra no mpanjakan'ny Israely rehetra izay teo alohany. Tamin'ny andron'ny Ahaba no nanorenany Ela Beletita any Jeriko, ny ain'ny Abirama lay matoany no saziny nanorenany fanambaniny, ary ny ain'ny Seguba faralainy no saziny nananganany vavahadiny, araka ny teny Jehova izay nampilazainy anjoso zanak'i Nona. Ary i Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehova Andriamanitry ny Israely izay itsanganaka eto anatriany, dia tsisy ando na ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Ary ny teny Jehova tonga tamin'ny Eli nanao hoe miala eto ianao dia miantsinanana ka miere any anilan'ny rendrano Kerita izay any antsinanan'ny Jordana. Ary ny teny Jehova tonga taminy ka nanao hoe miaingaka mankanesa ny Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany, fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko amelonanao, dia niainga izy ka nakany Zarefata. Ary noho nipiteo ambavadin'ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo, ary niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hosotroko. Ary noho ny lasa nakara vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao fa ora vehivavy, raha velona koa Jehova Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran-tanan'ila ao amin'ny barika sy dililo kely foana ao amin'ny tavoara, ary makatapaka azy roa aho ka hiditra hanamboatra ireo ho annay mianaka dia ho faty izahay. Fa ho Eli taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova araka izany lazainao zany, nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka into aty amiko, ary rehefa izany dia manaova ho anao sy ny zanako koa. Fa izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba amin'ny barika ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andro andatsahan'i Jehova ranonorana amin'ny tany. Dia andeha ampitaitsika amin'izay voalaza amin'ny Luka 4:5 sy 9. Luka 4:5 sy 9. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny,
fa lazaiko aminareo marina tokoa maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny androny Elia raha niantony ny andro 3 taona sy 9 ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra nefa tsy mba niraina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho any Zarefa tany amin'ny tany Sidona ihany dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Izay le tantara nilaza tamin'ny aby Elia fa tsisy raha norana hilatsaka ao amin'ny firenena ka dia tena tezitra tamin'ny aby ary nikendremono azy. Niaro azy anefa Andriamanitra dia nalefa ny tany amin'ny trano mpitondra tena iray monina ny Zarefata izy. Tany amin'ny fireneny Sidona nefa no nisy ny Zarefata, izany hoe akaiky ny tanindrazan'i Jezebela mpanjaka vavy ilay mpanompo samby. Niarahaba ilay mpitondra tena tamin'ny fitsapana enjana Elia. Nasainy Elia nampiasa ny tapaky-tainy sy ny dililo kely ny ary ny koba kely ny faran'ilay mpitondra tena mba anamboarana sakafo azy ary atoky an'Andriamanitra ny amin'ny hoaviny. Lasa tantara malaza ny finoany ary tateoriana dia nidera ny finoany mihitsy Jesosy. Ny tany diloilo sy ny koban'ilay mpitondra tena Andriamanitra ka nanomboka takany fa Andriamanitra fitiavana Jehova ary rehefa izay dia narary ary maty tamin'ny fomba mahatsiravina zanak'ilay mpitondra tena lahatokana. Nampianatra ny fivavahana diso tamin'izany andro izany fa nofaizan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famonoany ny zanany ny olona no ny fahotany tamin'ny lasa. Koa nino ilay mpitondra tena fa navelan'Andriamanitra ho faty ny zanany mba hanafaizana azy no ny fahotany tamin'ny lasa. Natsangany Elia tamin'ny maty ny zanak'ilay mpitondra tena ary dia nisy vokany tsara teo amin'ny fifandraisany tamin'i Jehova izany. Inona no azontsika ianarana avy amin'ny tenin'io mpitondra tena io? Naneho ny vokatry ny afatra nentin'ny Elia teo amin'ity reny ity ny valiteniny. Mitombo ny finoana an'Andriamanitra sy ny teniny rehefa tafaverina amin'ny laoniny ny fiainana ary tafakambana ny fianakaviana no ny heriny. Maro ny olona ankehitriny izay mety anaiky rehefa toriana aminy ny fotom-pinoana saingy maty eo amin'ny fanandramana ara-panahy izy. Rehefa andramana manokana nefa ny fahamarinana eo amin'ny tenin'Andriamanitra ka mitrango eo amin'ny fifandraisan'ny tokantrano, ny fifoazana sy ny fiverenana amin'ny laoniny dia miseho amin'ny fomba tena mahery vaika kokoa hatrany eo amin'ny fo ny faharesen-dahatra. Fantatsika efa ny tokantrano ny fiangonana voalohany. Ao tokantrano fototra iorenan'ny finoana matanjaka. Noho izany ahasoantsika ny maka fotoana iaraha-mivavaka ao an-trano, anaovana fiderana, ifampizarana fanandramana ny arahana tamin'ny tompony nandritra ny andro, amakiana ny teny fikasana fikiriny tsirairay sy ny teny fikasana fikiriny tokantrano. Toy izao trano izany rehefa misy ao tokantranonao. Raha mbola tsy misy kosa, mifavaha amin'Andriamanitra ary apetrao aminy ny fanirianao ampijoro izany fa ankasitrahany indrindra izany. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ny famindrampo sy ny fiantranao. Misaotra satria no ianao no mbola mampisy ny tokantranonay ankehitriny. Mamelay ianao ny antsirambina rehetra nataonay tamin'ny lasa, nanaovany antsirambina ny teninao ny torohevitrao. Ankehitriny mikasa izay ny hanorina fiainam-panompoana sy fiainam-piderana ato tokantrano. Da io izany fikasana izany mba ho tonga zava-misy ary da io mba haritra amin'izany ihany koa. Dia misaotra noho ny valim-bavaka azo antoka avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra trito ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary